Miarahaba tompoko lahy finaritra tompoko vavy ankafalinina indray ary no andorana anao ny mety toetriny andro ho an'ny 3 andro manaraka indray. Ao anatin'izay 3 andro manaraka izay somary efa tsapatsika nomboka tamin'ity anio ity tsapa izany taty amin'ny faritra voatany sy ny Antsanandrozy no mahatsapa izay moa dia ny aina tao anatin'ny volonandro ririnina teraka indray isika mbola ito izay volonandro ririnina izay ho an'ny 3 andro manaraka izany hoe ny alarobia lakamisy ka hatramin'ny zoma fa ny alarobia moa no tena hita hoe somary mahazovahana kokoa ny volonandro ririnina indrindra moa fa aty amin'ny latsanana manontolo isitaka ny orana araka izany ny erikerika andro dia somary tonga aty amin'ny ilana sahana voatany iny ny voamaraina sy ny takariva. Hojerentsika amin'ny atsipiriany izay toetry ny andro izay ho an'ny rapitso voamaraina izao dia misy izany no ny orana malefaka aty amin'ny Antalanjy na Lalanjorofo Antsinanana mahazo ny vadivavy fitovinany ka aty amin'ny Atsimatsinanana eny fakatra aty amin'ny Taolaniaro dia ahitana izay orana malefaka izay avokoa. Ny ilana sahana voatany manontolo kosa dia ahitana erikerik'andro amin'ny ankapobeny ny voamaraina sy ny takariva ary ny aty amin'ny andefana manontolo sy ny avaratra andefana aloha dia ny masoandro mibalika no hibantoerana hatrany. Ny makasika ny tolakandro kosa dia mbola mitoetra aloha raha ny erikerik'andro ho an'ny ilany atsanan'ny voatany hozintsika teo ny takariva fa aty amin'ny atsinanana kosa dia mbola ahitana orana malefaka ho an'ny ilan'elan'ny morotsiraka atsinanana manontolo Antalaha ka taty amin'ny Taolaniaro. Ny morotsiraka andefana kosa dia ny masoandro mibalika hatrany no hibantoerana indrindra moa fa aty amin'ny manodidina ny Mahajanga sy Morondava aty. Makasika ny vinavina ho an'ny maripana kosa indray ary dia ny ambony indrindra aloha dia 13 degré Celsius any amin'ny faritra Melaky no ahitantsika izay. Raha ho an'ny voatany kosa dia manodidina ny 1.20 ka hatramin'ny 13 degré Celsius ny ambony indrindra. Motsiraka atsinanana 13 ka hatramin'ny 19 degré Celsius. Aty andefana kosa dia 12 ka hatramin'ny 13 degré Celsius. Tsara marihana moa fa tsy ahitana fivahana firy ny maripana amin'ny ankapobeny ho an'ny voatany sy motsiraka atsinanana ao anatin'ny 3 andro ho avy. Toy antsika hatrany izay toetry ny andro izay raha ho an'ny alakamisy kosa indray dia mbola mitoetra hatrany aloha ny orana malefaka aty amin'ny Antalaha Andalanjorofo Atsinanana ny ilana atsinanan'ny Alaotra Mangora mahazo ny vadivavy fitovinany ka hatraty amin'ny Atsimatsinanana aty somary mandraondraona hatrany ny ilana atsinanan'ny voatany mety hisy erika kely ny voamaraina na izany arany. Ankoatr'izay kosa dia ny tolakandro somary mandraondraona aty amin'ny ilan'ny andefan'ny nosy aty fa misy ihany ny masoandro mibalika aty amin'ny morotsiraka andefana sy avaratra andefan'ny nosy rehetrarehetra ity. Ny maripana raha ho an'izay alakamisy izay dia manodidina ny 13 ka hatramin'ny 13 hatrany ny ambony indrindra aty amin'ny faritra voatany. Ny ambany indrindra aloha somary tafalatsaka hatramin'ny 20 degré Celsius any vakina karatra any. 12 ka hatramin'ny 19 ny motsiraka atsinanana raha toa ka 12 ka hatramin'ny 13 ny motsiraka andefan'ny nosy aty amin'ny andefana foana izany mafana indrindra 13 degré Celsius. Amarana ny toetry ny andro kosa indray raha ho an'ny zoma dia somary efa miaina ny tsokan'ny alizaina izany arana hita taratra izany aty amin'ny voatany indrindrandrindra mbola mandraondraona ny andro na izany ara fa dia ny motsiraka atsinanana manontolo no ahitana orana malefaka. Ankoatr'izay dia fandibo ny rahona sy ny masoandro. Ny vinavina ho an'ny maripana ary raha ho an'izay zoma izay dia mbola 13 ka hatramin'ny 14 ny aty amin'ny voatany ny ambony indrindra. Ny motsiraka atsinanana kosa dia 12 ka hatramin'ny 17 degré Celsius 13 ka hatramin'ny 13 degré Celsius ny aty amin'ny motsiraka andefan'ny nosy. Ny mafana indrindra kosa dia any amin'ny faritra atsimo andefana Toliary no ahitana izay. Makasika ny tany falotoan-drivotra kosa ary eto Antananarivo renivohitra antonony aloha amin'ny ankapobeny tany falotoan-drivotra eto Antananarivo renivohitra amin'izao fiandohan'ny herinandro izao, izany hoe ambonin'ny fetrany OMS avokoa ny rivotra voaray. Raha ny mandrafitra ny toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro ho avy kosa no jerena dia vinavinaina isy fidinana ka ho ambany amin'ny ankapobeny izay tany falotoan-drivotra izay. Dia makasitraka anao nanaraka an'izay hatramin'ny farany indray ary manasa anao hatrany nanaraka ny météo eto amin'ny télévision malagasy. Veloma tompoko.